indro ny faharetan'ny olona masina, indro ny faharetan'ny olona masina. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy fa roa ambin'ny folo. Conférence ara-baiboly arahanao eto amin'ny Radio Oasis 106.4 FM, eo koa ny page Facebook Radio Oasis.
iarana amin'ny pastora Rabarson Abel isakariva amin'ny enora loha hevitra tena mahasoa sarobidy no atolotra ao antsika rehetra isakariva toy ny hoe tokantrano feno fitiavana sy fahamasinana ilay fanambadiana sandoka mamitaka olona maro fanalahidin'ilay tanàna masina ireo didim-pitiavany olona masina mitandrina izay nandidiny amboary ny fandaram-potoananao aza diso anjara ho fitahiana ao anao sy ny ankonanao indray ity herinandro ity indrery havana amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika tapitra sahady ny fotoana izay ny rahantsika teto andro fahaenina farany sika nio ny lohateny tsaronao manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina amin'ity anio ity dia ho fanombohana ny fotoana sy ny famelabelarana dia andeha ataontsika hatrany ny hira faneva izay efa inona fa ainao tsara ny lohateny dia ny hoe mitenena Chanao Jesu malalo anai atungucha izai pianacha kuambitenena le Jesu malalo izai anuchalana kairote nyadamina itwecha Kawampuraya kuambitenena le Jesu malalo izahai ainuchalana kahirote nyadamina itwecha Kawamina itwecha Kawampuraya ivavaka isika ry Andriamanitra be fitiavana tsara masina mpanao soa mpanao tsara zay any an-danitra endre ny fifalianay satria ny teny taminay tokoa ianao nandritra izay eninandro izay tompo amin'ity anio ity dia maniry izay andray fanapahan-kevitra dia ny anaraka anao mba olona masina azo raisina raha ho avy tsy ho ela eny amin'ny rahony lanitra ianao tanterao toavy zany faniriana izany tonononay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany misaotra ray amen indro ny faharetan'ny olona masina zany lohateny farany arahantsika amin'ity anio ity Jesosy maniry te hamonjo mafy anao ankehitriny iriny raha ianao no ankatoy izay nandidiny dia hoy ianao hoe manontany fa mba inona ary zany ny zavatra rehetra nankatoaviko avokoa move mbola misy zavatra hafa mahasoa tena misy faharao zavatsoa sarobidy ho an'ny famonjenanao ino iane misaotra an'Andriamanitra isika ry havana noho ny famondram-pony fa afaka manararoatra trany ny fotoana tahaka an'izao mba hiaonana sy hifampahirezana indray nanatra ny saiko loatra ny tenina mpanoratra kristianina iray rehefa niresaka ny mikasika ny fomba tokony atao hitandremana ny didin'Andriamanitra izy zao no fanambarana zay nalaina tamin'ilay boky hoe torolalana ho an'ny fiangonana pejy 320 paragrafy faharoa manao hoe maro ny efa nanala voninahitra an'Andriamanitra satria ny fitandreman'ny sabata dia sady tsy araky ny fivaky ny didy no tsy araky ny hevitra ra-panahy mifono ao anatiny koa an'io sika ry havana dia hiara-hianatra hitandrina izay nandidiny araky ny baiko izay nomeny Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:20 andiny ny fa20 sy ny 20 Matthieu 7:20 andiny ny fa20 sy ny 20 manao hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra
na fahataperan'izao tontolo zao. Ry havana malala, ny sabata de anisan'ny didin'i Jehova ka ilayntsika nitandrina izany arak'izay nandidiny hitandremana azy. Araky ny hitantsika teo aloha dia mila tandremana araky ny fivaky ny didy sy araky ny hevitra ara-panahy fonao anatiny ny sabata. Ao amin'ny Exodosy 20, Exodosy 20 andininy 9 ka hatramin'ny faraky 12 de misy teny tahaka an'izao: mahatsiarova ny andro sabata namasina azy, enemana ny asanao sy anaovanao ny raranao rehetra, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7. Koa aza manao raharaha akory ianao am'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny enemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy, de nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Izany no tahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Mahatsiarova ny andro sabata. Raha misy ny andininy mahafinaritra mandrakariva ny miresaka azy, de tsika eto hoe fa maninona tokoa moa no mila tsarovana manokana io andro io. Inona no ambaran'ny Baiboly mikasika ny andro sy ny tokony atao am'izany, ary hojerentsika eto hoe inona kosa no hevitra ara-panahy fonosiny sabata. Mialohan'ny hamelabelarana izany teny zany amintsika eto de fahamarinana lehibe no entinao eto aminay androany. Hanandrana hitandrina zay nandidinao zahay, mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao, fa vonina iaino zay no ny aminaran-tsosy. Amen. Ny teny hoe mahatsiarova no teny nentin'Andriamanitra nanomboka ny teniny raha nanome ny didy 4 izy. Fa maninona tokoa moa no mila tsarovana manokana io andro io. Tao anatin'ny fifaliana tanteraka ry havana no nanorenan'Andriamanitra ny sabata, ka iriny mba ho andro mpivaliana tahaka zany ihany koa io andro ny masina io. Ny fitandremana ny sabata no ampiavaka ny olo famantarana ny mahazanak'Andriamanitra antsika ny sabata, araky ny efa hitantsika tamin'ny lesona teo aloha. Ka noho izany mila tsarovana mandrakariva izany sabata ny Jehovah izany. Ny teny hoe mahatsiarova no nentin'Andriamanitra nanomboka ny teniny raha nanome ny didy 4 izy. Fa maninona tokoa moa no mila tsarovana manokana io andro io. Tao anatin'ny fifaliana tanteraka no nanomezan'Andriamanitra ny sabata, ka iriny raha ho andro mpifaliana tahaka an'izany ihany koa io andro ny masina io. Ny fitandremana ny sabata no ampiavaka ny olony mahatoky amin'ny mpanompo sampy sy ny mpandika lalàna. Famantarana ny mahazanak'Andriamanitra antsika ihany koa io sabata io, araky ny hitantsika tamin'ny lesona tamin'ny lasa. Ny sabata no amasina antsika ry havana malala isany. Famantarana ny fankatoavana an'Andriamanitra ihany koa ny sabata, ka izay mankatoa amin'ny fony tokoa ny didy 4 dia akatoa ny lalàna manontolo, satria no amasinina izy tamin'ny alalany fankatoavana ny sabata ny Jehovah. Efa hitantsika tamin'ny lasa ihany koa fa ny didy 4 no didy misy ny tombo-kasian'Andriamanitra, nodikaina nefa izany, no hitsakitsahana, eny mitady ho adiny tanteraka mihitsy aza, ka miantso antsika le tompon'ny sabata mba hiverena antsika indray amin'ny sabatany. Tsy maintsy haverina amin'ny toerany sabata dia araky ny mahandro fitsaharan'i Jehovah azy. Raha nanome ireo didy hafa Andriamanitra de to entitra mihitsy izy amin'ny teniny, aza manaja, fa rehefa nanome ny didy 4 kosa izy de to te hanambitamby, mampatsiahy. Fa raha revo amin'ny asa sy ny fivelomana ary ny aiay sy ireo fahasairanana maro samy hafa isika mandritry ny enemana, de mety hanadino ny mahazava-dehibe sy masina ny andro ny masina. Tokony ho tsarovana mandritry ny herinandro ny sabata, mba azotsika manao ny fiomanana rehetra ilaina salovan'ny ara-nofo velively ny ara-panahy. Ny adidy rehetra zay fanao am'ireo andro enina fiasana de tsy misy tokony avela tao amin'ny sabata. Ao kanefa tsy hanao sasatra tafahoatra loatra isika, sao tsy misy hery zay entitsika manompo an'Andriamanitra intsony rehefa tonga lay amin'ny sabata. Nefa ny zomany tena andro fiomanana indrindra, ary izay ny mahazava-dehibe sy tokony atsiarovana azy io isan'andro san'andro. Raha ny andro indray no asitsika resaka, de manana ny ambarany manokana ny Baiboly. Inona ny tokony atao
amin'izany andro izany. Ao amin'ny Genesisy toko voalohany 1:5 dia miresaka mikasika an'ity andro ity Andriamanitra izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Genesisy toko voalohany 1:5. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina, dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Ry havana malala isany, natsoin'Andriamanitra hoe alina ny aizina, ary ny mazava kosa dia nataony hoe andro. Noho izany rehefa tonga ny andro dia ilay nisy hariva ary nisy maraina, inona ny tokony ataontsika? Tokony hazava avokoa ny zavatra rehetra, indrindra fa rehefa tonga ny sabata. Ny Baiboly dia tsy mba nanome anarana manokana ny andro hafa tahaka ny sabata, fa natsoiny fotsiny hoe andro voalohany amin'ny herinandro, manana ny lanjany manokana amin'ny sabata, satria ao ny tena misy ny mazava. Ry havana, satria ny mazava nataony hoe andro, noho izany aoka alavirina avokoa ireo zavatra rehetra izay manamaizina ny androntsika, fa aoka hazava avokoa ny zavatra rehetra, ary tsarovo fa nesorina tao amin'ny aizina isika ary napetra ny taiza teo amin'ny mazava. Rehefa tonga ary ny andro dia tokony hazava avokoa ny zavatra rehetra izay renesin'ny sofintsika, izay iraintsika, izay jerentsika, ny fitenitsika. Aoka tsy ho adinoany ray aman-dreny mihitsy mandritry ny herinandro, fa ny tokantrano dia efa ny manana ny zaza ho amin'ny fiainana any an-danitra. Ka ny teny ataon'ny ray aman-dreny dia tokony ho teny tsara, ny teny izay tsy tokony ho henoany zaza dia tsy misy tokony avoaka avy amin'ny olony na dia ray akory aza. Mazava ny fosin'ny fisainana miatrika ny sabata, ny asa sy ny gazety ny masoandro. Ray aman-dreny, azavao amin'ny zanakao izay ataonao sy ny zavatra izay kendrenao. Aoka hiara-iasa aminareo izy amin'ny fiomanana ho amin'ny sabata, mba azony mitandrina ny sabata araka ny lalàna. Manahoana indray ny sakafontsika rehefa mampazoto homana, manamboara karazan-tsakafo tena tsara izay mety tsy fahita andavanandro eo ambony latabatra ao. Tsy tokony ho laniana amin'ny fanamboarana akanjo ny sabata, na amin'ny fandrahoakanina, na amin'ny fikaroam-pifaliana, na amin'ny asa maro karazana momba izao fiainana izao. Tsy miteny akory zany teny zany hoe tsy mahandro hanina ianao, fa ny ambara dia hoe tsy laniana, ampahany eo amin'ny fotoana ihany no ahafahana manantanteraka an'izay na ny fikarakarana akanjo na ny fikarakarana sakafo. Ahoana indray ny mikasika ny fitafiana rehefa sabata ny andro. Manamafy izay hitantsika tamin'ny lasa ihany koa ny voalaza ao amin'ny torolalana ho an'ny fiangonana, fomba tokony hanatrehana ny fivoriana masina. Dia izao no ambarany: tsy akandro fitondra miasa ny tokony ho entina miseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona rehetra dia samy tokony hanana akanjo voatokana ho amin'ny sabata izay anaovana rehefa makany an-tranon'Andriamanitra irery ihany. Tokony madio sy mendrika isika anatiny sy ivelany. Zany ny mahazanak'Andriamanitra antsika, tsy misy firavaka. Efa hitantsika tamin'ny lesona tamin'ny lasa zany. Aoka ho vita tanteraka ny zomany fiomanana ho amin'ny sabata, ary atao vita ny fandrona. Aoka voaborosy ny kiraro. Manahoana kosa ny mikasika ny fifandraisana eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny mpiarabelona sy eo anivon'ny saminy mpiaraka amin'ny vavaka rehefa ho tonga ny sabata. Ho iatrany ny torolalana izay napita ao amin'ny pejy 220 paragrafy 2. Raha mbola tsy miletika akory ozy ny masoandro dia efa tokony havory ny fianakaviana rehetra, ka maky ny tenin'Andriamanitra sy hira ary hivavaka. Aoka hifampiaikeloka sady haiky ny eloka amin'Andriamanitra. Inona no andrasana amintsika? Alamino ireo zava-manahirana rehetra, nentiny seho na teo anivon'ny ankohonana zany, na teo anivon'ny fiangonana, na alahelo zany, na fahatezerana, na folentika, dia samy tokony foanana tsisy ao am-po avokoa melohan'ny filetehana masoandro. Ry havana malala isany, planin'Andriamanitra
hatrany am-piandohana ny analatsika ao anatin'ny aiziny koa raha mbola misy koa ny andro aoka zava-mandrakariva isika sy izay rehetra ataotsika raha mazava ary ny andro inona kosa no hevitra ra-panahy fonosiny teny hoe sabata araky ny ambaran'ny baiboly amintsika ny teny hoe sabata ry havana malala dia teny hebreo maromaro zay natambatra ho iray ka nananome ny teny hoe sabata ny teny hoe sabata dia teny hebreo maromaro no natambatra ho iray ary nanomea ilay atsotsika amin'le fitenitsika hoe sabata sa aba ary bata na beta amin'ny teny hebreo ny teny hoe sa ndray de mbola hevitra maromaro ihany koa ny fonosina tahaka ny hoe isy isa ise iasara ary salom zay midika hoe lehilahy vehivavy falifaly fanatitra ary fiadanana zay zany midika n'le sa ao amin'ny sabata zany hoe raha tambatra zany ireo handia tenyreo de tahaka ny zao no ambara lehilahy sy vehivavy miara-mipetraka falifaly mitondra fanatitra ary mahita fiadanana zay zany nydikan'le hoe sa ao amin'ny teny hoe sabata ny faharoa de ilay teny hoe aba ny teny hoe aba dia sahala amin'ny teny gasy any izy io tahaka ny hoe iaba dada papa arak'ilay fiatsotsika le raitsika zany entina anehoana ihany koa lay raitsika zay any an-danitra zay eo anivon'ny sabata satria fatatsika tsara hoe aiza ny toeran'ny aba ao anatin'ilay teny hoe sabata mazava ho azy fa eo avony ry havana avelao idada ho eo anivon'ny zavatra rehetra rehefa sabata ny andro eo von'ny fanompopovahana sy ny fanetanana eo anivon'ny fianakaviana eo petrahana maninona mihitsy moa eo amin'ny fahamarinam-potoana tokony eo anivon'ny zany idada rehefa tonga ny sabata tsy feno ny sabata atsika ry havana malala raha tsy eo anivon'ilay fanomezan'andriamanitra idada ny fahatelo bata na beta no te hitatsika manaraka zay midika hoe trano avy amin'ilay teny mahazatra atsika hoe betela dikany hoe betela mako zany de tranon'andriamanitra dikany hoe beta de trano ary ny elna de andriamanitra zay zany ny tokony ahitana ny lehilahy sy ny vehivavy rehefa sabata ny andro any tranon'andriamanitra ary izy dada eo foany inona ny ataon'izy ireo am'izany miaraka mipetraka falifaly mitondra fanatitra sady mahatsiaro tena mahita fiadanam-po ny sary zay tokony ho hita zany ry havana malala rehefa tonga ny sabata de tahaka an'izao tsy ho an'ny lehilahy na ny vehivavy ihany ny sabata fa ny lehilahy sy ny vehivavy ny lehilahy sy ny vehivavy de tokony falifaly lalandava rehefa sabata ny andro ny lehilahy sy ny vehivavy dia tsy manadiny mitondra fanatitra rehefa sabata ny andro ny lehilahy sy ny vehivavy dia mahatsiaro tena mahita fiadanana sy mahatsapa fifaliana ary fahasambarana rehefa sabata ny andro ny lehilahy sy ny vehivavy dia tokony ho hita aiza ao an-tranon'andriamanitra mandrakariva raha vao miandoha ny sabata ary izy dada eo anivon'ny zavatra rehetra ry havana malala isany raha nandao ny Egypta ny zanak'Israely mba hiditra ny tany Kanana de ny sabata ny famantarana nampiavaka azy ary mbola toy izany ihany koa raha andao ity tany ity ny olon'Andriamanitra ka hiditra amin'ny fitsarany lanitra de mbola ny sabata ihany koa ry havana malala no famantarana zay ampiavaka azy efa eny an-dalana ny tompontsika ko raha am'ty sabata ity no fotoana zay atongavany aiza re no ahitany ny lehilahy sy ny vehivavy efa eo amin'ny mazava ve sa mbola ao amin'ny maizina mbola any am-piasana ve sa ny am-pianarana eny an-tsena ve sa eny an-tsaha
eny ampijerevana baolina ve sa eny ampanarahana rindrakira any amin'ny trano filanonana ve sa mamonjy mary azy eny ampandendianana ve sa mandaniny sabatany eo ampandrina ary mba mazava avokoa ve ny fosy ny fisainana ny mozika zay enona ny hira zay raina ny fiteny izay jerena ny sakafo hoanina ny fitafiny eny fatrany amin'ny tranonenana ary ao ihany koa ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olona hoy ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 8:20 Isaia 8:20 andiny ny 7:10 sy ny 7:10 Isaia 8:20 andiny ny 7:10 sy ny 7:10 vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao zay tianao atao amin'ny androko masina ary manao ny sabata ho fafinaretana ary no amasin'ny Jehova hoe mendrika ao ajaina ka nome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao na miteniteny foana de iravoravo amin'ny Jehova ianao ary asandra rainao fa ny vavan'i Jehova no efa miteny irinao ary ve anio no hiditra izany fitsarany lanitra izany mahatsiarova ny andro sabata izany ry havana no hevi-dehibe fonosiny sabata ary ilain'i Jehova mba ho tandremana araky ny fahafenony izany ry havana no hevi-dehibe fonosiny sabata ary ny fahafenon'ireo rehetra ireo no ahafahantsika mamaritra fa mitandrina zay nandidiny araky ny fivakin'ny didy sy ny hevitra ara-panahy zay fonosiny sabata isika tsaroa fa izay makatoy io didy io ihany no mandray eo amin'ny tenany ninona ny anaran'Andriamanitra ary ny fitahiana rehetra voafoaka ao anatin'izany anarana izany mazava ho azy fa ho azy izany miantso antsika Andriamanitra mba hanangana avo dia avo ny fanevany sabatany zay efa nitsakitsahana ela miantso ny bata moa misy olona mandray zany antso zany ve anio de olona tondra fahazavana ho an'izao tontolo zao zay azo ambara hoe rakotry ny aizina manasa azy aho mba hanondrika ny lohany fa hivavaka ho azy ao anio mba atanteraka izany fikasana tsara ao amin'izany vavaka isika Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro misotranao no ny teninao nazavaonao tokoa ny fosiny fisainana tsiraray avy ary nampianarinao izay tandrina zay rehetra nandidinao misotra noho ny sabata Andriamanitra sabata zay andraisanay fanamasinana ampio zay mba hiainao amin'ny antsoina hoe fanavaozana ny amin'izany fitandremana ny sabatanao izany de ilay nisy ariva ary nisy maraina manomboka ny zoma milety masoandro manapa-tonga ny asabotsy milety masoandro Andriamanitra mba tianay ho zary fiainana ny andaniny segondra rehetrarehetra iantorahana eo atongotrao ankatony teninao hitandrina ny didinao mba tonga anay ho tafiditra ao anatin'ny sokajiny olona masina de izay mitandrina ny didinao sy mitana ny fononao mankasitraka Jesosy eo noho ny nanomezanao ity ariva ity tonona sangatanja ny vavaka izany ny aminaran'i Jesosy amen
zava-po na ny fiainako hatrizay Jeso mitalao aminao oenire anatenao fa tsy andao Ciao